Faly miarabanao indray tratry ny fotoana zay anomezan'ny tompo antsika fomba kitombo amin'ny fahalalana ny Kristy amin'ny fandiniana zay ambarany soratra masina ny amin'ny Kristy. Eto aho de tia-pahatsiaro antsika rehetra fa na boky inona miresaka ny amin'ny Kristy dia ny soratra masina ihany no anamarina antsika ny momba azy. Satria betsaka ny resaka ny amin'ny Kristy ary efa hitantsika fa misy ny miresaka ny amin'ny Kristy ny fivavahana sasany saingy zao tsy mitovy fa mifanohitra am'izay lazain'ny soratra masina ny ambarany ny amin'ny Jesosy. Fa isika kosa de manorina ny finoantsika amin'ny maha-kristianina antsika ny finoana an' Jesosy Tompo arak'izay voalaza ao amin'ny soratra masina. Ny antony de ny olona zay nanoratra ny momba an' Jesosy ao amin'ny soratra masina dia na izy mpaminany efa nomen'Andriamanitra ny tsindrimandry sy ny faminaninany amin'ny Jesosy Tompo, na izy niara-ny aina tamin'i Jesosy Tompo, na izy namotipototra fotoana foimonja taoriana an' Jesosy Tompo de namotipototra ny am'izany Jesosy zany izy, ary izany motipotorany zany no nosoratany iray amin'ireny lioka zay nanoratra ny filazantsarany lioka sy nanoratra ny asan'ny apôstôly. Ny fandarantsika an'io dia manohy ny lesona efa natombontsika tamin'ny heriny dia momba n'ilay nitsangana tamin'ny maty. Jesosy lay nitsangana tamin'ny maty. Tamin'ny heriny sika dia nanapirofo tamin'ny alalan'ny soratra masina fa tena maty Jesosy Tompo. Tena nalevina izy, ny finosin-damba izy, nalevina izy, niara-ny fahafatesana izy, ary nambarantsika tamin'izay hoe tena maty izy tahaky ny olona mpanota, satria ny fahafatesana miatra teo amin'ny olona de satria tambiny ota izany. Ka na dia zanak'Andriamanitra masina azy izy, rehefa nisotro lay kapoka nomen'Andriamanitra azy izy, dia ny fahotana netiny de nanjary tonga ota izy. Izany no nambarantsika tamin'ny heriny, ary zany tsy maintsy nahafaty azy, satria nanjary mpanota lay tsy nanana ota rehefa nitondra ny fahotan'ny olomeloka dia isika izany. Efa nomporofoitsika tamin'ny heriny ny nahafatesany. Fa ho jerentsika tsotra reo andalan-tsoratra masina manambara ny nisy azy tao anatin'izany fotoana nahafatesany zany. Inefatra izy no nilaza fa hovonoina izy nefa hitsangana amin'ny maty. Fa tao anatin'ny fotoana nilevena ny nofony tao am-pasana, eo no tsara ihany ny andiniantsika azy hoe Jesosy io tsy ny olona rehetra fa Jesosy Tompo. De ho hitantsika ary ny amin'ny hoe ahoana moa ny amin'io Jesosy io raha ohatra ka nalevina tao am-pasana izy. Maty izy, nalevina izy, zany ny fandiniantsika tamin'ny heriny. Zao nefa misy zavatra mampieritreritra ihany ny teny nataony, satria raha teo ambony hazo fijaliana izy dia nitaraina tamin'ilay jiolahy ka nanao hoe Jesosy io, tsarovy aho rehefa mbiany amin'ny fanjakanao ianao. Ity jiolahy ity zany de milaza fa hoe rehefa maty anio Jesosy io dia misy toerana hafa hanjakana, ary ho any amin'io fanjakana io izy. Ny valy tenin'i Jesosy ny am'izay de ny hoe anio no ionanao amiko any paradisa. Inona no azo tsika raisina am'izany? Any am'ilay paradisa zany de efa esan'ny mpanjakan'ilay paradisa Jesosy, satria nde ho any am'ilay paradisa fanjakanao ianao, hoy ilay jiolahy teo ambony hazo fijaliana. De izao zavatra hitantsika, Jesosy koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia izao ny teniny tamin'ny Maria raha ny saika hikasika azy Maria.
aza manendry ahy fa tsy mbola tany amin'ny ray aho. Jaona toko faharoapolo, andininy fahafito ambin'ny folo. Ny liko toko fahatelo amby roapolo, andininy fahatelo amby efapolo sy fahenina amby efapolo nahitantsika ny resaka ny fanaovany tam'le jiolahy teo ambony hazo fijaliana ihany ko. Le hoe anino io nanao amiko any paradisa. Ka raha izany ny jerentsika de tsy taiza akory ny tompo fa mbola tsy tany an-danitra tany amin'ny ray izy, satria mbola tsy niakatra tany amin'Andriamanitra izy araka ny lazainy tamin'ny Maria, fa mbola tany paradisa izy niaona tam'le jiolahy. Ary eto dia aoka hazava tsara sahady fa aoriana ny fahafatesana voatendroan'ny olona no fatiny ray mandeha. Rehefa afaky zany dia misy ny fitsarana. Ary eo dia ahatsiarovantsika lay mpanan-karena sy Lazarosy, voalazany liko toko fahaenina ambin'ny folo. Rehefa samy maty izy roa lahy, Lazarosy nentiny anjely eny an-tratrany Abrahama, ary lay mpanan-karena nijaly tany amin'ny helo. Misy toerana roa zany any ambadiky ny fasana any. Ny ray tany paradisa, tany an-tratrany Abrahama, tany amin'ny toerana niaonan Jesosy Tompo tamin'ilay jiolahy teo ambony hazo fijaliana, ary ny toerana anankiray de ny helo zay nampijaliana lay mpanan-karena tamin'ny andron'ny Lazarosy. Rehefa nitsangana tamin'ny maty nefa ny tompo dia misy zavatra nitranga. Inona ny zavatra nitranga araky ny hitantsika? Raha jerentsika ny eo amin'ny Petera voalohany toko fahatelo, Petera voalohany toko fahatelo ny andininy fa valo ambin'ny folo sivy ambin'ny folo, dia ahitantsika izao voasoratra izao: fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondratsika ho amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo, fa novelomina tamin'ny fanahy, zay nandehanany sy ny triniteny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina. Nampahafantarany soratra masina, nampahafantarany fanahy masina fa Jesosy Tompo raha novonoina tamin'ny nofo izy ka nalevina tao am-pasana ny nofony, ny fanahiny kosa dia lasa tany am-paradisa niaona tamin'ilay jiolahy, ary iza no tany am-paradisa tany amin'io any amin'io atao hoe fiainany tsy hita io. Fanahy maro tsy mbola nahazo niakatra tany amin'ny ray. Fa nahoana tsy nahazo niakatra tany amin'ny ray ireo? Satria mbola tsy vita lay fanatitra ny solovoina azy teo ambony hazo fijaliana. Raha nilazana hoe nandehanany sy ny triniteny tamin'ireo tao an-tranomaizina, reo mbola tao amin'ny fiainany tsy hita ireo, de tonga tany ny tompo nanambara fa vita ny famonjena ho anareo ato an-tranomaizina ato. Ary raha mijery sika, raha mandinika ny soratra masina sika, dia ahita fa ireo olona olo-masina, reo olona zay olombonjena nefa mbola tahaky ny voatana tao an-tranomaizina fa mbola tsy afaka niakatra nakany amin'ny ray. Matio toko fahafito amby roapolo ahitantsika zay voasoratra. Zao ny voasoratra ao amin'ny Matio toko fahafito amby roapolo, mba hanorenantsika zany finoantsika zany. Matio toko fahafito amby roapolo ny andininy faha iraika amby dimapolo. Ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly, de trietra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany, de ny orooro ny tany ka nitresaka ny vatolampy, ary ny sokatra ny fasana, ka maro ny fatin'ny olona masina zay efa nodimandry no natsangana ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taoriny nitsangana an' Jesosy, de nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, ilay santatra zay efa nodimandry, de hitatsika hoe nisokatra ny fasana ary nivoaka avy ao am-pasana reo efa nodimandry, natsangana, nivoaka avy tao amin'ny fasana izy, ary niseho tao amin'ny tanàna masina Jerosalema moa zany, ary niseho tamin'ny maro. Izany hoe Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty no santatra zay efa nodimandry, ka na di efa olombonjena noho ny finoana an'Andriamanitra aza, reo olona tao amin'ny fiainany tsy hita tahaka andry Abrahama zany sy reo olona rehetra hafa maty talohan'i Jesosy Tompo tamin'ny finoana, de tsy mbola afaka nakany amin'ny ray ireo, fa mbola tao amin'ny paradisa ny fiainany tsy hita ihany
no toerana nisy azy, fa rehefa nitsangana tamin'ny maty kosa ny tompo, efa tany izy, tany paradisa ny fiainantsihita izy, de nitsangana tamin'ny maty niaraka tamin'ireo. Ary ny Efesianina 4 de manambara amintsika ny hoe ka inona ary nakaizary reo olona reo, mbola maty ndray mandeha ndray ve izy? Ny Efesianina 4 ny andininy 5 sy 7 de milaza hoe koa izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy de nitondra olona maro babo, ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Ary ny amin'ny hoe niakatra, inona moa zany? Afa-tsy ny efa nidina ho any ambanin'ny tany koa, izay nidina dia izy koa no ilay niakatra any ambonin'ny lanitra rehetra hamenony ny zavatra rehetra. Io tenin'Andriamanitra io dia manambara fa rehefa niakatra ho any amin'ny avo izy de nitondra reo babo ny satana tany aloha, ary tsy nahazo niakatra ho any amin'Andriamanitra mihitsy raha tsy efa vita le fanatitra natao tany Kalvari, ary nitsangana tamin'ny maty lay santatra zay efa nodimandry. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy, santatra zay efa nodimandry, nanomboka hatreo niakatra ho any an-danitra izy, ary ny fiakarany ho any an-danitra de nahatonga ny Paoly hilaza hoe rehefa maty izy ka miala amin'ity nofo ity, de tsy ho any amin'ny paradisa ny fiainantsihita intsony, satria tsy any intsony Jesosy tompo, fa ho any am'izay misy an'i Kristy isika, satria Jesosy tao anatin'ny fotoana zay nipetrahany nofo ny tao am-pasana, de niona tamin'le jiolata any amin'ny paradisa ny fiainantsihita tokoa izy. Saingy zao, rehefa niala avy ao izy ka niakatra ho any amin'ny ray, nanomboka hatramin'izay de voalaza hoe zay toerako no isy anareo koa izy. Ary Paoly de nilaza tsotra zao ao amin'ny Filipianina 1:7 manao hoe fa Kristy no antony avelomako, ary ny fahafatesana no azoko tombony. Kanefa raha no velona amin'ny nofo no ahavokaran'ny asako, de tsy hitako zay fodiko, fa sangane eo anelanelanizy roroa aho, maniry hiala ka ho ao amin'ny Kristy, satria tsara lavitra izany. Raha miala eto am'izao tontolo zao izy de ho ao amin'ny Kristy. Ary aiza moa Kristy nitsangana tamin'ny maty izy, niakatra any an-danitra izy, ny Romanina 5 ary mipetraka eo an-tananakavanan'Andriamanitra. Ary zay rehetra maty ao amin'ny Kristy manomboka hatramin'izao de miakatra amin'ny Kristy, any amin'ny Kristy izy, miara-monina amin'ny Kristy mandrakizay. Ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty ary dia manambara amintsika fa resy ny fahafatesana. Ny fahafatesana no resena kalevina. Inona nefa ny fahafatesana? Ny fahafatesana dia tambony ny ota, ary ny fandresena ny fahafatesana dia manapirofo fa resy ny ota. Ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty dia manapirofo fa resy ny ota, satria resy ny tambony dia ny fahafatesana izany. Ary zany ny fifaliantsika, ary zany mahatonga ny Paoly ilaza hoe ny ota tsy anakery aminareo intsony. Tsy misy fanameloana manko ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy, hoe ny Romanina 5. Ary zay ny tena fifaliantsika, ny amin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty dia manapirofo ny fandresena. Ary mo tsy marina ve zany? Marina zany. Fa la Kristy nitsangana tamin'ny maty de nanjary tompo sy Kristy. Iny Jesosy zay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny, hoy Petera tamin'ny andro Pentekosta, de fa natsangan'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Lay nitsangana tamin'ny maty ary dia tompo izy. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty raha teo izy, de nilaza ao amin'ny Mateo 5:20 manomboka amin'ny 5:20 hoe efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Lay Jesosy nitsangana tamin'ny maty de nanjary tompo ny fahefana rehetra na ny any an-danitra na ny ety an-tany. Ary de heverina am'izany ny tompontsoa antsika kristianina, zay antsoiny hoe
rahalahako, anabaviko, mba fantatrao moa zany tombontsoa nananao zany. Lay manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany no miantso anao hoe anabaviko ane ianao hoe, rahalahako ane ianao hoe, mba tsaronao ve ny asaribidiny zany. De hoe ianao hoe zavatra antaratasy fotsiny zany fa tsy marina. Ny tsy mahamarina azy de satria tsy mino ianao, fa marina izany raha mino ianao, raha matokony teniny ianao, ary raha nibebaka tamin'ny fahotanao ianao ka no le vonina ny herin'ny ota noho ny finoanao, fa maty ny solovonanao teo ambony azo fijaliana Kristy. Efa nomenao izy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ka mandehany ianareo mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ary zay no mampiavaka an'ilay Jesosy nitsika ry havana, izay no azahoantsika mivavaka aminy, satria nitsangana tamin'ny maty izy, ary manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Andriamanitra raha teo izy araky ny ifanodiniantsika. Eto ry havana de mamelaha raha anambara aminareo fa misy fampianarana ndraindray manahirana ny miaino azy. Manahirana ny miaino azy satria everin'ny olona ho nitsangana tamin'ny maty ihany koa, ny olona mbola maty de hivavahany. Jesosy iny no mahatonga antsika hivavaka aminy, de satria sady Andriamanitra izy no nitsangana tamin'ny maty, no mahatonga azy afaka hitahy antsika, de satria azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Fa sika mivavaka amin'ny razana, ny razana ane mbola maty, ary ny maty ane ka tsy manana fifandraisany amin'ny velona ety ambonin'ny tany tsony, na maty izy na maty izy. De nampalahelo ihany fa misy manao fampianarana hoe ny famadihana de azo atao famadihana kristianina satria fomban-drazana io, angatahantsika fitahina amin'ny razana io. Ary de misy aza mampianatra hoe any famadihana ane ka natao tao amin'ny baiboly, i Abrahama de navadika, i Jakoba de navadika. Raha ny soratra masina am-pelantanantsika ny dinihina ry havana de tsy marina zany. Fa i Abrahama rehefa maty izy de nalevina fa tsy navadika. Azonareo jerena amin'ny Genesis 5:20 andininy 7 ka hatramin'ny 1:1 zany. Jakoba ihany koa tsy navadika izy, marina fa maty tany Egypta izy, ary nandritry ny 2 volana mahery de nisaona azy ny olona, fa tsy mbola nalevina tany Egypta mihitsy izy, fa nentina niakatra nakany amin'ny tany Kanana izy ny nalevina. Genesis 5:20 andininy 9 sy 14 no ahitanao zany. Fa Josefa efa nianarantsika tany am-pendohana ny am'ireo tandindon'ny tompo ao amin'ny testamenta taloha. I Josefa de tandindon'ny tompo, namidiny rahalandy, lasa andevy tany Egypta, tany an-tranomaizina, lasa nitsangana tamin'ny maty, nanjary prime ministre, ary rehefa aveo dia nentina tany amin'ny tany Kanana ny taolam-balony fa tsy azo navela tany amin'ny tany Egypta. Tandindon'i Jesosy zany araky nylazaintsika hoe Jesosy namidiny rahalany, tsy tonga mba ho topoina fahanompo, nalevina izy, nefa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy lasa manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ary niakatra ao any an-danitra izy ka na de nitaolany tamin'ny maha olombelona azy aza tsy azo navela teto ambonin'ny tany. Nitaolany na dia nitaolany Josefa aza tsy azo navela tany Egypta. Amin'ny mahatandindony Kristy azy no nitondraona ny taolany nentina nakany amin'ny tany Kanana. Ary noho izany, raha misy fampianarana zay mahatonga anao iresaka amin'ny matina tahaka an'izany, de tsaro fa manambara izany fa azonao iresahana ny maty, nefa tsy azo atao zany araka ny soratra masina. Ary tsy eken'ny soratra masina zany raha ny tenin'Andriamanitra no jerentsika. Efa averimberina matetika etony amin'ny hoe ny firesahana amin'ny maty de fahavetavetana eo mason'i Jehova. Tsy eken'Andriamanitra mihitsy zany. Deuteronomie 20 manomboka amin'ny 10, Isaia 9:7,
Salamy 4:20 de samy ahitantsika ny tsy fankasitrahan'Andriamanitra ny firesahana amin'ny maty, na maty izy na maty iza izy. Fa Jesosy Tompo anieka nitsangana tamin'ny maty sady Andriamanitra izy. Anjarany tsirairay anefa ny anaiky zany na tsy anaiky zany. Fa raha ny soratra masina njerena matoa isika mivavaka am' Jesosy lay nitsangana tamin'ny maty, de satria Andriamanitra izy, tsy azo ny fahafatesana no azoniny izy, nitsangana tamin'ny maty izy ary nanambara raha teo izy hoe indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao, naizanaiza misy olona manaiky any Kristy de afaka momba azy izy naizanaiza misy azy. Fa raha misy manko olona maty, raha misy olona maty zao ka heverinao fa hoe azonao iresahana izy, dikan'izany ene maneran'izao rehetra zao izy omniprésent izy zany, Andriamanitra ane no omniprésent Jesosy Tompo lay nitsangana tamin'ny maty no manenitra izao tontolo zao ny fanahiny. Fa ny fanahiny maty ry havana de zao, na izy any amin'ny helo satria olombery tsy nino any Kristy, na izy any amin'ny Kristy satria zay toerako no isy anareo izy am'izay mino. Ka Jesosy nitsangana tamin'ny maty de manam-porofo amintsika ny Mandriamanitra azy ary tena azontsika ivavahana izy. Ary ho santatra zay efa nodimandry izy. Azontsika antoka ihany koa fa isy ny fitsangahana amin'ny maty ary izany no nahatonga any Paoly hanizingizina ny hoe raha tsy natsangana tamin'ny maty Kristy de foana ny finoanareo ary foana koa ny toriteninay. Manizingizina zany Paoly ao amin'ny Korintianina 1:5 satria zava-dehibe loatra ny nitsanganan Jesosy tamin'ny maty. Ary raha tsy natsangana Kristy de foana koa ny toriteninay, foana koa ny finoanareo. Raha tsy natsangana Kristy de foana ny finoanareo ary de mbola ho mifahotanareo ihany ianareo. Ny dikan'izany, raha tsy natsangana tamin'ny maty Kristy de tsy hita ny herin'ny faharesen'ny fahafatesana, fa mbola manjaka amintsika ny fahafatesana, ary ny fahafatesana de tsy hafa fa tambon'ny ota. Fa satria nitsangana tamin'ny maty Kristy de tsy manan-kery amintsika intsony ny fahafatesana, ny ota tsy anan-kery aminareo satria efa niara-natsangana tamin'ny Kristy ianareo, efa tonga olom-baovao ianareo, efa mana ny fahasoavan'Andriamanitra ianareo. Ary indrindra Kristy Jesosy lay nitsangana tamin'ny maty de mbola iverina indray ary aka ny azo any aminy, ary zany ny tena fifalintsika. Ry havana, lay Jesosy zay ivavahantsika ary dia Jesosy Kristy Tompo nitsangana tamin'ny maty. Manerana izao rehetra zao izy, aza mety arebirebin'olona ianao ivavaka amin'ny hafa afa-tsy amin'izy rery, satria betsaka ny milaza hoe mbola azo atao ny mivavaka amin'ny aty sy ny aroa. Nahoany ianao no ivavaka andeo atsisy ary, kanefa ne Jesosy no izy ene no ilay ivavahanao izy no milaza aminao hoe makanesa ty amiko, ko nahoana ny mbola andeo akary amin'ny ranona sy ranona indray? Inona ny mbola andehananao makary amin'ny ranona sy ranona? Everonge raha manoratra taratasy aminao ohatra ny premier ministre ka milaza hoe raha misy zavatra ilainao makanesa mivantana ty amiko, fa za tsy mila anao mandeha makatsy makary, de sanatria ve ianao efa eny am-pelatananao ny taratasy de mbola hoany amin'ny olo-kafa ndray ianao fa tsy hivantana any aminy? Manjary mandika ny didiny ianao raha ohatra ka mbola mandeha makany amin'ny olo-kafa kanefa asainy mandeha mivantana any aminy. Anjaranao ny mandinika any amin'izany. Ry havana, lay Jesosy nitsangana tamin'ny maty ary de manam-porofo ny Mandriamanitra azy, manam-porofo ny mahazo antoka azy, ary manam-porofo fa afaka mandresy tahaka azy koa isika satria efa niara-natsangana taminy isika ary niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy ho ny voasoratra. Ary noho izany de tokony tsy anan-kery aminao intsony ny fahafatesana. Zany kory tsy milaza hoe tsy nofo odivovoka ianao, tsia, ny nofo de iverina amin'ny tany ho toy ny teo, fa ny fanahy kosa de iverina amin'ny tompo izay nanome azy ho any amin'ny tompo izy, saingy zao ho any amin'ny tompo lay efa namonjy azy. Fa raha tsy mino kosa ianao, raha tsy mino ianao de ho very, satria zao ny voasoratra hoe mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ry havana malala, tsarovy ary
fa lay nitsangana tamin'ny maty dia velona mandrakizay. Manana ny hery rehetra ny an-danitra sy aty an-tany, azonao itokiana sy ametrahana tanteraka ny zavatra rehetra, ametrahanao tanteraka ny fanahinao rehetra. Afaka manome anao ny zavatra ilainao amin'ny fotoana rehetra, satria azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ary zany ny toko anao, aza matoky na iza amin'iza intsony. Fa lay Jesosy tompo nitsangana tamin'ny maty nefa niany ny teny hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ka nahoana no andeha hiazakazaka ho risoary indray ianao, kanefa tsy ekeny zany. Ny firesahana amin'ny maty, ny maty tsy nitsangana tamin'ny maty, tsisy afaka mamonjy anao reo na iray azy, na izy izy. Fa Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty no afaka manome anao zay ilainao rehetra, ary indrindra nizy ny fiainana mandrakizay ho anao. Manatona azy, ampoanao ny fahasoavany, ary engany ry havana manomboka hatramin'izao de tsy hivavaka fa tsy amin'ny Jesosy rery ihany ianao. Rehefa fantatrao fa lay maty ny soloeloko anao teo ambony hazo fijaliana, de nitsangana tamin'ny maty koa, de ho voninahiny anie ny fandresenao, eny ny ota sy ny fahafatesana, satria efa niara-natsangana tamin'i Kristy, lay nitsangana tamin'ny maty ianao.